Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Tranondolo nosoratany Aloka Tifson. Ireto avy no miaina tantara. Iasana fity niaraka tamin'ny Niaina Razafy sy Tahina Nantenaina. Nandray feo Fanamby, Nana Totosa ary Elina. Tranondolo andro faharoa. Tena mba aza ihany ry dokotera mivadiny safidy hipetraka amin'ilay trano ery atsinana tanàna ery ka. Raha mba fantany matsy ny tantaran'io trano io a. Na mety fantany ihany fa ry zareo ny belomodongo hipetraka any. Dokotera marina moko. Fa leo ampiana ihany zareo olona anasompon'ny eto Tanambao mantsy ry zareo ka tsy hitaza-potsiny a. Ary aleo amin'izay manka ny antranony zareo so tara amin'ny fotoanany fanomezana. Tovariana be ho ny vadiko e. Andao amin'izay miditra vehivany sokafako an'ely ny trano e. Tonga ty ny fotoana nandrasanako. Ato indray tsika no mipetraka manomboka androany. Ndao ary tarito ny lalana e. Manaraka anao atafary izay mianaka. Tre, marina tsy ohatrany hoe misy mampanahy ny vadiko izany e. Tsy hoe inona ny antony. Zako moa tsy sa manontany azy fa aleo aloha amin'izao e. Sa mety ho fantatry Victoria avy ny marina. Mahafinaritra be rika ny antanatin'ilay trano. Ka reo daholo ny ambany. Mbola misy fanaka maromaro toy ny seza, ny latabatra ato anatiny. Ary mbola misy entana kay ato anatiny a. Dia atao ahoana reo ry Bill? Afaka ampiasaintsika hono reo ka. Zany ny tenin'ny Jenny. Ve ndao ary aloha tsika hitsidika ny efitra rehetra e. Ndao e, aty ny salon, ndao. Ato ny salon malalaka tsara, ohatr'izao. Dia ny manaraka. Ndraso ary, ndao, aty indray. Aty ny misy ny lakozia, ato zany ianao mahandro ato. Ato ny tena lafatra. Tena mahafinaritra lesy a. Afa-po ianao. Ary andao hivoaka amin'izay rehefa afa-po e. Fa hono a? Ahoana ki? Fa inona no midy amin'io efitra ray io? Toa midy gadena be manko. Tena tsy haiko ka. Matany Jenny mety mahalala an'izany zaoko. Asa mety mba misy zavatra tsy tiany hitantsika angamba na hoe vasiny entana ohatra iko. Tena nasiany baravy mihitsy izany a. Miaraka amin'ny gadena be. Tsy maninona reo io e. Efa ampy antsika reo efatra misokatra reo e. Ndao anampiandrakoto aloha apiditra amin'ny fanaka e, ndao. Fa efa ao nga izy ka. Efa iny mibata entana avy any ivelany iny izy ko. Ataovy aty amin'ny salon rakoto. Eny tompoka. Mbola tsisy niova taminy nahitako azy farany ty trano ty. Teto mihitsy le nahitana nafatin'ireo zazamiana-dasy sy ny rainy. Tena toa mbola hitako ery. Koditra be ary. Ary tovariana be rakoto zany. Anka. Tsy izany ho afa lasalasa fotsiny ny saiko e. Fa misy inona ka? Tsy sinona izany ry madama. Ndao tatitra ny entara sasany fa soatoandro loatra.
tsara amin'izay nga mba ny fanankarehitra raha tsy diso ahy. Ie, milamina tsara daholo ka fainao nga mbola hivoaka. Ie, mbola andalo any am-piasana ako. Dia mba tonga dia mividy sakafo maromaro ianao raha izany a? Ay, tsy olona izany e. Inavy ary no entana fa andeha kely mihitsy ahako izao. Aleo soratako amin'ny taratasy mihitsy sao dia adinao. Ay, tsy maninona, soratinga ianary e. Ninona daholo moa izany? Aleo ny voamaina natao maromaro fa reny tsy atahoranao simba. Reto re a. Ay, lasary aloha e. Oay, hitondray biscuit ny zaza fa efa tsisy tsony ao a. Endre, ary ndana jereo izy fa oatra mitomany izy izany e. Oay, taitra tokoa izy. Napatriko ana ny efitrano kay moa. Ohatra e, mbola io matory be io azy lona. Magaga, fa zanak'iza izany no nigogogo ny tomany teo. Jereo ty zanakay raha tsy mbola resy tory be. Aleo aloha andeha andro anaroatra azy matory io ka. Tokona voalohany izay vita fa aleo manamboatra ny laoka dia mora tokona rehefa masaka ny vary. Izay indray ny zaza mitomany. Aleo aloha jerena izany ka taitra velona e. Aleo jerena dia hita eo e. Nefa jereo ny folo na fa tsy nitomany akory. Magaga ka. Fa ahoana re? Avia kety amineny a. Zanak'iza ary no nitomany teo. Ohatrany ato an-trano mihitsy nefa no nandrenesako azy. Andeha hiverina andro aloha ka. Apetraka eto lona dia eto amin'ny kilalaony eto. Dia izany lesy a. Soloana mihitsy ilay zaza nitomany fa tsy haiko hoe zanak'iza. So mba izy ihany ohatra fanangina tampoka izy rehefa nahitanao. Ka tena tsy soloana mihitsy. Fantatry ihany ke izany zaza avy nitomany izany e. Tamin'ny voalohany aza mbola tsy taitra tamin'ny torimasony akory izy. Na ianao aza nge nandre ilay feon'ny zaza nitomany talohan'ny lehilahy tao an-trano e. Nefa dia mbola tsy taitra akory ny zanantsika. Dia zanak'iza izany ka? Ka tsy izany ve no mahagaga io e. Tsisy trano afaka ohatrantsika nefa ety. Aleo re matory fa ho hiteny foana izany e. Dia efa tia tory be koa ohatratra n'ilay nitona entana teo. Eny ary bonne nuit ala. Marina raha tsy ohatry ny manana zavatra hafa amin'ity alina ity a. Ohatry ny hoe misy zavatra manalokaloka izany amin'izay jereko. Tena resy tory sa ty Bill. Zaho sy samby vandravandra ato anaty aizy. Andrekako izany indray nefa ny zaza mitomany marina. Tsy olona nefa fa isy azy ity mbola matory tsara eto akaikiko. Dia ohatra misy zazalahy kely mampangina azy izany. Fa ahoana re? Izy izany? Aleo foaziko mihitsy Billy ka. Bilina matory maty koa ny rangahy ka. Ahoana re ny ataoko hoe? Jerena ve izany sa ahoana? Aiza moa ilay toritra teo? Amin'ity eto ka. Aleo rangahy jerena fa sao misy zaza mitomany tokoa ato amin'ity trano ity a. Ary amin'ny firy ary izao. Amin'ny 12 ralina. Aleo mitsaitsaika sao dia taitra eo lona kely. Sokafana moramora ny varavarana. Mitsaitsaika manaraka n'ity lalatsara ity a. Andriamanitra, ohatra ny hoe nisy zazakely nitrotro zazany azakazaka teo. Nivily ny kandrefany lalatsara. Aleo hoe arahana.
sary iny. Zaho koa tsy tao matahotra ihany. Nakaiza tamiko ary izy teo fa tsisy kory aty. Zary e, dia nivadika nangina be. Alika mitomany fahalalandray izany ianao any. Aleo miverina matoa fa ohatra ny matahotra ka. Izy ny anaka reto dia tena mbola matory be foana. Malagasy FM nan'olotra ho anao teo. Tranondolo nosoratany Aloka Tifson. Ireto avy no anomehana ny tantara. Iasina fity niaraka tamin'ny ny Narazafy sy Tahina Nantenaina. Nandray feo fanamby nanatotosa ary ailina. 3, 4, better lock your door. Tranondolo 5, 6, grab your crucifix. mbola itoy